Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitro, mideranao ilay Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany, ilay efa manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay, anananay tombon'androm-pahavelomana, ahatraranay indray izao volana vaovao ao anatin'ny vanim-potoanany advento, fotoana fiomanana hitsenahana ny mpamonjy izao. Misaotra Tompo fa manana anjara amin'ny famonjena sy ny fitiavanao zahay, koa derainay sy ankalazainay ny anaranao. Amin'ity andro anio ity dia andre indray ny teninao masina izahay, ilay teny sarobidy, ilay teny fiainana, ilay teny aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa amin'ity anio ity dia ampahazavao aty anatin'ny fonay ny teninao, tahaka ny efa fombanao raha teo ihany. Amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ravako malala amin'izao volana vaovao men'ny Tompo antsika izao, dia lohahevitra vaovao indray no banjintsika manao hoe manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Arak'izany ny mofonaina izay voalahatra ho antsika dia hitantsika amin'ny filazany tsara araka ny Jaona 1 (5:30) hatramin'ny 1:20 farany. Jaona 1 (5:30) hatramin'ny 1:20 farany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: noho ny ampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy, ary nijery an'i Jesoa nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesoa. Ary Jesoa nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Raby, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra tao aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora 10 tamin'izay. Andre rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'izy roalahy, izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesoa. Ary izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesoa izy. Ary no nijery azy Jesoa dia hoy izy, ianao no Simona zanak' Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Hanao ny ampitso dia te hiala ho an'ny Galili Jesoa. Ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe, manaraha ahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andre sy Petera. Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesoa zanak' Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaha. Jesoa nahita ny Natanaela avy manatona azy, dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe, fontsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Raby, ianao no zanak'Andriamanitra,
Ianao no mpanjaka ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina ity no mitantara amintsika ny fiaonan'i Jesosy Kristy tamin'ireo mpianany voalohany, izay nanangonany ny apahany amin'ireo apôstôly 12 lahy. Jesosy Kristy ny antso ny mpianatra dia i Jesosy Kristy izay nifanena tamin'izy ireo ary nahita sy nahafantatra tao anaty ny finoana izay tao anatin'izy ireo. Andeha ry havako malala ho jerentsika amin'ity andro anio ity, ny izay mifanena amin'ny Jesosy voalohany dia manao fanambaram-pinoana. Izay mifanena amin'ny Jesosy dia manao fanambaram-pinoana, ary amin'ny faharoa no ijerentsika fa izay mifanena amin'ny Jesosy dia mijoro ho vavolombelona. Manao fanambaram-pinoana ireo tsokajin'olona rehetra nifanena tamin'i Jesosy ka nahita azy dia nanao fanambaram-pinoana na fanekem-pinoana avokoa, nanaiky an Jesosy ho Mesia avokoa. I Jaona mpanao batisa, raha vao nahita an Jesosy dia nilaza fa indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Rehefa avy eo izay nifanena tamin'i Jesosy rehetra, hitantsika eto fa misy andihana fanambarana izay ataon'ireo mpianatra maro samihafa hitantsika eo. Ao ohatra ny amin'ireo mpianatra roa lahy izay nanaraka an Jaona ka nahita an Jesosy dia nanaiky sy nanambara fa i Jesosy no raby na mpampianatra. I Andre dia niteny fa efa nahita ny Mesia izahay hoy izy. I Filipo dia nanambara fa efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak' Josefa avy any Nazareta. Hitantsika ny fanambarana amezinezina nataon'i Natanaela manao hoe, Rabio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Ry havako malala, miteraka finoana ny fiaonana na ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Izay rehetra nifanena tamin'i Jesosy dia nanao fanambaram-pinoana. Tsy mijanona eto izany, fa hitantsika tamin'ireo sokajin'olona rehetra izay niaona tamin'i Jesosy, tao ny tenenan'ireo Samaritana hoe ny tenanay no nandreka fantatray fa izy tokoa mpamono izao tontolo izao. Tao no nitenenan'ilay jamba, ilay teraka jamba ka nanao hoe mino aho. Tao no nitenenan'i Paoly apôstôly rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia niteny manao hoe fantatro izay inoko. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, miteraka finoana lalina sy miteraka ny mpino, mitarika ny mpino hanao fanambaram-pinoana, hanaiky fa i Jesosy no Mesia, i Jesosy no Andriamanitra, i Jesosy no faratampon'ny fampianarana, i Jesosy no voalaza sy fahatanterahany faminaniana sy izay voasoratra ny amin'ny lalàna rahateo. I Jesosy nay Mesia, lay voaositra hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Izy
no inonony izay rehetra ny fanena taminy, izy no inonony fiangonana. Mandraka ankehitriny mbola tanterahantsika ao anatin'ny fiangonana ny fanambaram-pinoana na ny fanekem-pinoana isaky ny manao fanompam-pavahana alahady. Ambara araka izany fa ny fanekem-pinoana dia fanambaran'ny olona izay avy niaona. Izay fanekem-pinoana dia fanambaran'ny olona izay nifanena, izay nahita an Jesosy mivantana. Raha ambara zany dia antsoina fa ny fanekem-pinoana dia fanambaran'ny olom-bovonjy, ny olona izay manaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy marina. Afaka manao ny fanambaram-pinoan'ny apôstôly isika, afaka manaraka ny fanambaram-pinoan'ireo olona izay nino sy niaona tamin'i Jesosy isika, fa afaka manambara ihany koa ny fanekem-pinoana manokana izay anekentsika an Jesosy ho Mesia, ny fanekentsika an Jesosy ho Andriamanitra, isika izay niaona sy nifanena tamin'i Jesosy Kristy marina. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinaina ity dia ny hoe izay rehetra nifanena tamin'i Jesosy dia nijoro ho vavolombelona. Izay rehetra nifanena tamin'i Jesosy dia nijoro ho vavolombelona. Hitantsika izany rehefa nifanena tamin'i Jesosy ireo mpianatra amin'ny rahalahy dia tao anatin'izany i Andre rahalahin'i Simona Petera, dia izy indray no nandeha nijoro vavolombelona ka nanambara ny tory tamin'ny Simona rahalahiny. Dia hitantsika fa mifampitohy mandrakariva izany fijoroana vavolombelona izany ka dia niampita tany amin'ny Filipo indray izany. I Filipo dia niantso sy nampita tany amin'ny Natanael. Ary ireo rehetra izay nifanena tamin'i Jesosy ireo dia nanambara sy nampita izany amintsika taranaka aty aoriana, amintsika mpiaino sy mpamaky ny filazantsara rehetra taty aoriana. Raha ohatra zany ambara ry havana malala dia azo tenenina fa tsy niazona samy irery ny finoana izay hitany, ny finoana izay nananany ireto apôstôly ireto, fa nampita mandrakariva tamin'ny hafa, tamin'ny mpiarabelona taminy. Izany raha teo ry havana malala no lojikan'ny finoana kristianina, dia tsy nitehirizanao samy rery izany ho anao, fa ny mba izaranao zany ho an'ny hafa, ahafahan'ny hafa mandray sy manana anjara amin'ny famonjena raha teo ihany koa. Fijoroana vavolombelona lehibe tahaka izany no nataon'ireo rehetra izay nifanena tamin'i Jesosy ka lasa nanambara ny deran'Andriamanitra teny tontolo eny, lasa nilaza izany tamin'ny olona tany an-tanàna, lasa nanambara izany tamin'ny mpiarabelona aminy rehetra. Isika ihany koa arak'izany amin'izao andro ankehitriny izao dia antsoina izany tenin'Andriamanitra izany tsy hiazona samy irery ny famonjena izay efa nomen'ny Tompo antsika, fa andeha anambara eny tontolo eny ny asan'Andriamanitra lehibe, ny famonjen'Andriamanitra izay efa nataony ho antsika tao amin'ny Jesosy Kristy. Adidy sady tombotsoan'ny mpino arak'izany ny manambara ny maha Kristy, ny maha Mesia an Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra. Manana didy isika arak'izany, tsy hitomoemoem-pona, tsy hipetra-potsiny, tsy hiazona samy rery ny famonjena izay nomen'ny Tompo, fa andeha kosa hizara sy hanambara izany amin'ny hafa. Ry kristianina,
ry olom-boavonjy, ry izay rehetra nifanena tamin'i Jesosy Kristy, mandehana, ambarao, lazao, zarao amin'ireo rehetra manana etaeta mila vonjy ny famonjena azonao. Mbola maro ireo mpino, mbola maro ireo olona izay mila ny famonjena, mila ny fanafahan'i Kristy, mila ny fampahafantaranao an'i Kristy any amin'ny sehatra misy antsika tsiraray avy any. Raha miasa ianao dia any amin'ny toeram-piasana, raha mianatra ianao dia any amin'ny toeram-pianarana, raha mpikarakara tokantrano ianao dia amin'ireo sokajon'olona manodidina, voazina azy samihafa eo anivon'ny fiarahamonina. Mbola maro ireo mila anambaranao an'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra, ho Mesia. Koa adidin'ny mpino, adidin'izay rehetra nifanena tamin'i Jesosy zany, koa dia ampahirezana antsika rehetra. Ho fehiny ry havana, dia hitantsika fa ato amin'izao mofinaina izao dia manambara fa ireo rehetra nifanena tamin'i Jesosy dia nankasitrahan'i Jesosy avokoa, ka nanambara an'i Jesosy ny momba ny tenany. Izay rehetra nanambara an'i Jesosy ny momba ny tenany dia manaiky fa Jesosy no Mesia, ary izay rehetra manaiky fa i Jesosy no Mesia dia mandeha manambara izany koa amin'ny hafa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra ny voninahitra, Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona ianao, Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao. Ankehitriny mivavaka aminao izay Tompo, ampahirezo ireo rehetra izay mbola ao anatin'ny fahalemena, ao anatin'ny fahosana amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, mbola tsy sahy, mbola menatra, mbola tsy ampihery, dia ampahirezo fa ho amin'izany no nentsona azy. Fa mivavaka ihany koa izay ao amin'ireo sehatra maro, amin'ny toerana maro, amin'ireo sokajin'olona maro izay mbola tsy nandre ny filazantsaranao, mbola tsy nanaiky anao Jesosy ho Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany, mbola tsy nifanena taminao Jesosy Kristy Tompo, mba savao reny lalan'ny mpino andehanany tory amin'ny olombelona rehetra araka ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.